Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Aza zaraina amin'ny olona tsy tia anao ny information momba anao. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Raha tsy mitandrina isika, ny fahatsorantsika ihany no amitehan'ny olona antsika. Lasa manome bala ny fahavalontsika hitifirana antsika ihany. Ary izany mihitsy nahatonga an'i Jesosy hiteny manao hoe aza omena ny alika izay masina ozy. Aza atsipy eo anoloan'ny kisoa ny vatosoanareo. Fandrao hanitsaka azy izy ka hifototra dia hamiraviranareo. Any amin'ny Mateo 7:1 izy no milaza an'izany. Ary naseho an'i Jesosy Kristy mihitsy zany, iza moa ny tena olona tsy tia azy. Reo lehibe ny mpitondra fivavahana jiosy anie ny tena tsy tia azy. Ary nisy fotoana izy ireo any amin'ny Mateo 2:20 nanantona azy. Dia nanontany azy manao hoe fahefana avia iza nanaovanao an'izao asa izao. Iza ny maniraka anao manao an'izao asa izao. Le asa fahagagana, fanasitranana, indrindra koa le nandravan'ny tsena. Zany fandravana tsena zany anie avana zavatra tena olona manam-pahefana no afaka manao an'izany fa tsy ny olona rehetrarehetra. Io izy mampianatra kianjan'ny tempoly io, avy aiza ny fahefana ahafahanao manao an'izao asa izao, zany ny tiandreo ho fantatra. Ary le izy tsy hoe tiany ho fantatra mba ahafahan'izy ireo mino fa tiany ho fantatra le izy mba ahafahany mitady fomba ahafahana manenjika an'i Jesosy. Zany efa fantatry Jesosy zany ny ao an-tsain'izy ireo fa makafana azy ireo, mitady fomba amantatra, te amantatra zany ireo ny secret an'i Jesosy mihitsy. Hoe iza ny tena ambadika ao ty, iza ny tena any ambadika anao any, iza le ambadiky ny rideau ao, le tsy hitanay, iza le tena maniraka anao ty. Secret an'i Jesosy mihitsy ny tiany ho fantatra ary ny tiany ny antony mahatonga anazy ty amantatra an'izany dia Jesosy satria mitady fomba izy ahafahana manenjika an'i Jesosy. Dia tena tsy nomeny Jesosy azy ny valin'izany zavatra nitadiavina izany. Ho Jesosy hoe raha ohatra ka ho lazainareo amiko hoe John avy amin'Andriamanitra sa avy amin'ny olona ny ministerany, dia ho lazaiko aminareo izy ny ministerako. Dia tsy hitan'ireo izay nilazaina hoe tsy hitanay izay ambara amin'izany na avy amin'Andriamanitra na avy amin'ny olona ny an'i John. Toy Jesosy hoe izaho koa tsy laza aminareo izy ny fahefana izay anaovako an'izao. Tsy nomeny ilay valiteny, tsy nomeny ilay information momba azy satria fantany fa olona tsy tia azy ireo. Ary zany fahendrena zany tena fahendrena tokony ianarantsika mihitsy zany eo amin'ny andavanandrom-piainantsika. Any am-piasana na any amin'ny manodidina antsika any efa misy olona efa fantatra fa tsy tia anao mihitsy. Eo amin'ny mpiray-tananao dia mbola lazainao sy tantarainao amin'ny daholo ihany ny projet anao. Indraindray manko ohatrany hoe te sekosekotsika na te hijezesta dia hoe ataoko ampideraiko mihitsy ny ity dia hatramin'ny projet avy tantaraina nefa le olona efa fantatra fa olona tsy tia anao, manenjika anao. Dia miteny aminao fa manome bala ho azy ianao amin'ny tehany ianao. Izy ihany avy eo ny andeha hanao zavatra isan-karazany hisabotena ny fiainanao. Dia tahaka izany koa any am-piasana any. Misy olona efa fantatro mihitsy hoe ity olona ity tsy mahazoazo ity olona ity tsy mankasitraka, ity olona ity tsy tia manenjika, manaratsy anahy etsero. Dia mody tonga ao aminao izy, mody misikosikotra anao ao, dia mody mitantara aminao izy manao hoe ity chef ity tena tsy tiako mihitsy, mandreraka anahy, ohatr'izao indray iny nataony. Dia iny koa anao fa tratra, dia lasa koa anao be tantara koa hoe mahakamo mihitsy izy io, ohatr'izao, azony information. Hoe ity olona ity tsy tian'ny chef fa ohatr'izao, ataony tonga any iny rehefa avy eo. Dia ho hitanao tsara fa hifototra aminao satria ianao ihany nanome an'ilay information. Ary zany mihitsy ilay izy, efa nisy tratran'izany mihitsy, Mila mitandrina tsika ary havana, mila mitandrina tsika. Rehefa misy olona fantatra hoe tsy tianao dia izao, akombona ny vava, itsika dia afaka tena hoe mifandray aminy. Afaka mity azy tsika, afaka manao soa azy tsika, fa ny mombamomba anao sy ny information anao tsy ndeha ho tantarainao aminy. Ny secret anao ve dia ho tantarainao amin'ny olona tsy tianao. Ny problème anao, ny aretinao, ny olanao atokana. Dia izany ve dia ho tantarainao amina olona izay efa fantatrao. Efa hitanao hoe tsy mankasitraka anao akory. Dia miteny aminao fa ho ampiasainy rehetrarehetra ireny ho vato hitorahana anao rehefa avy eo. Dia izay mihitsy ilay nahatonga an'i Jesosy hiteny hoe aza atsipy eo anoloan'ny kisoa ny vatosoanareo, ny secret anareo aza omena ny olona izay tsy tia anareo. Fa hanitsaka azy izy dia hifototra ka hamiraviranareo. Ho ampiasainy iny rehefa avy eo dia iny no amitehany ny fiainanao. Ny azy ny tonga alohany ilay izy. Any amin'ilay projet anao vao mieritreritra ny azy ny efa tonga aloha efa manao sabotage any ambadimbadika any izy dia gaga ianao hoe tsy tonga indray ilay izy, tsy nilamina indray ilay izy. Efa nalefa ny tany ny azy satria efa nitantarainao amin'ny daholo ny mombamombanao rehetrarehetra. Hitanareo tsara fa niady an'i Israely amin'izao fotoana izao dia maninona moa no mahatonga ny hoe fantatry ny Israelianina foana hoe misy an'izao atsy ilay olona lehibe indreto, atsy an'izao dia ao izy mandatsaka bomba. Misy olona izay manome azy renseignement.
misy olona izay mamadika mampahafantatra azy ny information momba an'ireo fahavalo reo sy ny tetikadin'ireo dia zany no ahafahany mandresy an'ireo fahavalo ireo. Ka tena baiboly ny aravana tena boky fahendrena ary Jesosy Kristy dia tena mampianatra antsika fahendrena mihitsiny. Iza no nanambaran'i Jesosy Kristy an'ireo fahefanana an'io? Ny mpianany ihany nanambarany izany rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Efa nomenao izany fahefana rehetra any an-danitra sy aty ambonin'ny tany. Fa ny olona tsy nanambarana izany fa nampanehoany izany fahefana izany fotsiny. Ny fariseo te hamantatra an'izy iza marina, lazao aminay ny marina. Dia ny marina rehetra izany tsy mba filaza. Indrindrandrindra eo anatrehan'ireny fahavalo izay olona mankalantsika ireny, akombony tsara ny vava, fehezo tsara ny lela, aza be resaka, aza be lazao, aza faly misekoseko, na hoe tena dia tsotra loatra, mody mitantara zavatra aminao izy dia inko ianao fa hitantara. Tratra ianao ne tena hitazona le anazy fa izy tsy hitazona le anao fa ho aparitana iny dia ho ataony sahirana amin'iny ianao satria efa tsy tianao foana ihany izy. Zany akory tsy midika hoe andeha hankahala olona zany tsika hoe tia olona ity tsy tiana dia ho tsy ho tiako koa. Ny tompo mitona antsika ity ny olona rehetrarehetra. Fa tsy hoe handeha hitantara koa nefa ny sekretantsika sy ny fiainantsika amin'ny olona tsy tiantsika. Fa tena hoe fifandraisana mandray azy tsara dia mifandray tsara dia efa miresaka ao izy dia enoy fotsiny aloha, enoy fotsiny fa aza mamaly firy mihitsy na aza miresaka fa enoy fotsiny izay zavatra teneniny dia izay satria efa fantatrao indraindray na ny anatin'ny sain'ny olona sasany ihany. Mahery zary havana ny tompo aloha hanokatra ny saintsika izantsika mitondra tena amin'izao fiainana sarotra izao satria efa miaratsy izao fiainana izao ary efa miaratsy ny olona amin'izao fotoana izao. Ka raha miaraka amin'ny Jesosy ianao indraindray tena sarotra ilay izy hoe na ny olona efa atokisanao ary indraindray tsy azo antoka intsony fa mivadika dia eo mihitsy ny ilaivantsika ny Jesosy hoe Jesosy ianao ilay manana ny esprit de discernement, ianao ilay mahalala hoe eto ny tokony ilaza, eto ny tsy tokony ilaza. Ambeo hery ampafantaro eto avy tokony ilaza, eto azay tsy tokony ilaza. Fa tena omeny tolotsaina ianao, omeny tolotsaina ianao fa aza tonga dia enti-pahatsorana dia ho tantaraina daholo ny rehetrarehetra amin'ity olona rehetrarehetra ity. Nefa misy olona tena efa hoe tsy tianao mihitsy, aza manome bala ho an'ny fahavalonao, hitifirana anao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.